Zay ny amin'iny fa tsy ny siramamy rehetra akory no voaroba atao amin'ny Sokoma Morondava nandritry ny tranga izay niseho ny volana desambra lasa teo. Nanambara ny tale jeneralin'ny indostria fa afindra toerana any amin'ny faritra Vakinankaratra ireo entana sisa tavela ary iaraha miasa amin'ny mpitandro filaminana ny famondrana ireo entam-barotra sisa tavela ireo. Efatra arivo taona mahery ny siramamy izay tavela ao amin'ny trano fitehirizana ny entany Sokoma ao Morondava. Nofaritana fa manomboka androany ny famondrana amin'ny toerana azo antoka tokoa ireo entam-barotra sisa tavela ireo raha mifanamarihana avy amin'ny tompona andraikitra iray avy eo anivon'ny ministeran'ny indostria fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa majinika sy salatsalany. Raha ny olan'ny siramamy Morondava no resahana dia dingana roa tsy maintsy holalovana raha mifanamarihan'ny tale jeneraly ny indostria. Misy etapy anankiroa zany zao no jerena ny problème ny siranala Morondava. Problème pratique voalohany mbola misy entana mijanona, mbola misy 4000 tonnes de sucre mahery dia mbola misy zavatra hafa misy alcool sy ny sisa. Fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny fomba sécurisena an'ireo entan'ireo, ahoana ny fomba nisorana azy. Efa nisy mifanarahana teo anivona ministère anankiroa miaraka amin'ny primature nanaovana les procédures d'évacuation les 4000 tonnes de sucre mahery izay tsy maintsy ho sécurisena satria raha ohatra hoe avoaka amin'izao fotsiny izy dia ampidirina anaty camion dia atahorana sao dia sanatria hoe miverina indray le problème teo aloha sy ny sisa. Dia midika an'izay misy force de l'ordre avy aty manampy ny andy évacuer an'le entana izay anomboka amin'ny latsinainy. Anomboka amin'ny latsinainy le izy dia transférena amina local anankiray eo amin'ny Vakinankaratra. Hatreto dia mbola tsy misokatra ny orinasa. Ny Sokoma dia nangataka ny fampiatoana amin'ny fifanarahana location gérance izay natao. Inona situation ny siranala amin'izao? Tsy misokatra ilay orinasa aloha izay voalohany. Araka ilay resantsika tamin'ny farany iny misy texte anankiroa izay tsy maintsy jerena. Accord de partenariat pour la promotion des investissements soniavana entre ny Sinoa sy ny Malagasy. Le faharoa les contrats de location gérance. Les parties Sokoma moa iny efa somary efa mazavazava ihany ny azy hoe magataka izy hoe suspension fa tsy ary suspension de contrat location gérance. Dia impact juridique an'izay mavesatra dia tsika manana fahalalana ihany koa afaka mijery hoe ao anatin'izay rehetrarehetra izay inona ny tombontsoan'ny firenena malagasy satria samy misintona ny fotsifotsy ho any aminy. Efa voaloha kosa raha mifantatra ny karaman'ireo mpiasa hatramin'ny 10 volana desambra izay nisy ny fandrobana sy korotana tao amin'ny Sokoma Morondava ka ny lehibe ny faritra sy ireo manam-pahefana tany toerana no ny angaviana izara izany karama izany.